siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, eny averiko indray mifalia satria efa kekany ny tompo. Filipianina 4:4. Magnano mbala tsaratsika jiaby izay misafidy manokana magnaraka tsy tapaka anety onjam-peon'ny radio Fagnier ety. Arabaigna aby atsika jiaby tratran'ny Alahady 7 amin'ny fankalazagna ny fiavian'ny tompo agnatin'ny taogno A. Amin'ity Alahady dia mazana eglizy loha hevitra tsika dia ny hoe andraso amin'ny pitokiana ny tompo. Ho hitantsika arorentsika amin'ny tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amintsika ny famoabasana zegny loha hevitra zegny arahiny fampianarana azy toritenina archevêque iray aman-dreny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ndao ary ho tandregnasantsika ny tenin'Andriamanitra. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra. Bokin'izay mpaminagny ao amin'ny toko 5:30. Ifaly ny efitra sy ny tany karankegny, iravoravo ny tany lemaka lava volo, ary amony tahaka ny narsisa, irakotra voninkazo sy entakafaliana, ary anao mpifiravoroavoana izy. Omeo azy ny voninahitry Libana mba amin'ny ankantony Karmely sy Sarona. Izy ireo ahita ny voninahitry ny tompo sy ny famirapiratany Andriamanitsika. Atanjao ny tagnana hosa, erezi ny loaliky mangozohozo. Ilazao ny mitebiteby fo ataovy hoe makahery fa aza matahotra. Inty ny Andriamanitra reo taminy famalian'Andriamanitra teny no avy dia monjy anareo. Amin'izany dia iratra ny masony jamba, alady ny sofin'ny maregniny. Itsy ambikina ohatra ny serfa ny mandringana, iantsahantsaka faliana ny lelan'ny moagna. Ho tonga ao Siona aminoboka faliana ireo navotany tompo, firavoravoana mandrakariva no feo lohany, fifaliana amampiravoroavoana no aneniky azy, fa ny sento amampijaliana andositra. Izany ary ny tenin'ny tompo, isoragna ny Andriamanitra.
sambata sainekenda sutua milifanasana iraiku mamtulu amni Jesu cara tare igagani tapikini laneta igagani lalanaba cara tare igagani tapikini laneta igagani lalanaba Istumpu fitiavana fangura Tsara to tsy malaky testa Anitanyatanya tsara fangurana Wani asane Istumpu fitiavana fangura Tsara to tsy malaky testa Anitanyatanya tsara fangurana Wani asane Fangurana wani asane Sambata sainekenda sutua milifanasana iraiku mamtulu amni Jesu cara tare igagani tapikini laneta igagani lalalaba cara tare igagani tapikini laneta igagani lalalaba Zaratare igagani tapikini laneta igagani lalanaba. Taratasiny masinda Jakoba apôstôly ao amin'ny toko 5. Ry kristiany niavagna mareta mandra-piavian'ny tompo. Jereo angeny piasa tany izay magnantegna ny vokatsoan'ny tany miandra mipaharetigna izy mandra-pahazahoany ny ranonoragna aloha sy aoriagna. Aoka arianareo aharitra koa ary ankahirizony fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonmonina ry ava-malala fandrao dia hoelona ianareo. Indro efa mbeo ambaravaragna ny mpitsara. Aoka ny mpaminagny izay niteny tamin'ny agnaran'Andriamanitra ry kristiany niavagna no ataonareo fakantaka amin'ny fandeferagna sy faharetagna. Izany ary ny tenin'ny tompo isoragna ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, uya ye, raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia, 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 uya ye. Raisina intenzanare, bateni masina simayer, alleluia. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ao amin'ny toko 1:20. Tamin'izay andra zegny no nireny Joany tao an-tragnomezigny nataon'i Kristy dia nagniraka roa lahy tampianany izy anao aminy hoe ianao vanolo ho avy sa mbola hafa no andrasantsika. Dia nawaly Jesua ka nanao taminy hoe
mandeha nankalazo amin'ny joany izao zavatra renareo sy hitanareo zao. Mahiratra ny jamba, afaka ny mandringana, sitrana ny boka, malady ny maregniny, atsangana ny maty, toriana amin'ny malahelo ny evanjely, ary sambatra izay tsy tafintony no ny amiko. No nilasa ireo dia nilaza anjoany tamin'ny vahoaka i Jesosy nanao hoe, iza inona no nalehanareo tany agn'efitry? Volontara etsiketsefin'ny rivotra va? Sa iza inona no nalehanareo tany? Lehilahy tsara fitafiagna va? Indro any an-tragnon'ny mpanjaka izay tsara fitafiagna. Sa iza inona ary no nalehanareo tany? Moa-paminagny va? Eny hoy izaho aminareo, ary ambony no ny mpaminagny aza. Fa izy no ilay voasoratra hoe, indro aho maniraka ny anjeliko ialohanao sy amboatra ny lalanao. Lazaiko aminareo marina tokoa fa amin'izay natera-be vavy mbola tsy nisy nitsangana izay lehibe noho Joany Batista, kanefa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra no lehibe noho izy. Masina ny tenin'ny Tompo, dera ny eo anao ry Kristy. Ry kristiana ava-malala, amin'izao alahady fahatelo amin'ny fiavian'ny Tompo dia izay antsoina ihany koa alahady miafaliana sy ny fifaliana, satria arak'ireo vakiteny dia efa azo lazaina aza fa feno afaliana isika, satria ilay fanantenana izay andrasasika tokoa amin'izao fiaviana izao dia eo anivosika, ary izay indrindra no mahatonga any Masindahapoly entanin'izay fanantenana zay fa ho avy tokoa ny fiadanana, mifalia mandrakariva ao amin'ny Tompo. Eny averiko etondray mifalia satria efa akaiky ny Tompo. Ka izay no mahatonga ny liturgia ary manentana antsika, na dia eo aza ny zavatra mety mavesatra, na dia eo aza ny mety manahirana amin'izao fandraisasika ny tenin'ny Tompo. Ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo tonga haina. Ka izay tapany voalohany zay no andrandraitsika amin'izao Noely izao, ka ny fahatongavan'ny zanak'Andriamanitra ho nofo dia fa tsapa sahady, satria miezaka tokoa isika miaona aminy. Raha ny marimarina tokoa Andriamanitra no manantona asika, izay natao incarnation, tonga nofo. Ka ny zava-dehibe ary araky ny averimberitsika matetika, ary zay no mampirisika asika mbola hibebaka bebe kokoa, satria arakaraky ny anokafatsika ny fosika, zany hoe zay le fibebana zay misokatra ny fosika andray azy, andray an'Andriamanitra, andray ny teny. Ary zay nidika an'ireny sazoa enina fenosika mivavaka mandali-pinoana, mandray atanana, manompo, mankalaja, ireny sazoa saota fenosika ireny no anambarasika fa mandray ny Tompo sika ary tsy mikombona. Ary zay le hafaliana, tsy misy zany hafaliana mikombona izany, satria ny hafaliana dia zaraina amin'ny hafa. Ary zay no mahatonga asika vita batemy, mandray tonga zanak'Andriamanitra, mandray mitenin'Andriamanitra, ka tonga misionera manambara an'izay hafaliana izay eo manodidina antsika, araky ny averimberin'ny Papa fa zay miona amin'ny Kristy dia sy maintsy miova, ary
sy mainsy mampiova ny hafa. Vita batemy aho ka iraina, ny vita batemy miona amin'ny Kristy, mandray an'i Kristy ka miova, ary izay fiovany izay no mampiova ny hafa, mampiova ny tontolo iainana. Izay le ezaka ataontsika amin'ny fikarakarana sy fikolokoloana ary fierovana ny zavaboary mba hampivelatra ny zavaboary io. Ka raha mivelatra ny zavaboary dia isika menakavy ihany koa ny mivelatra, ary mivelatra ny tontolo mpiaina sika, dia sy inona fa io fifandraisasika samby sika io, satria samy niona amin'ny Kristy ka miova ary dia mampiova ny hafa, ka miala amin'ny lainga sy ny fitapitaka, miala amin'ny herisetra, miala amin'ny halatra, fa mikasaka mandrakariva ny fifampona sy ny fifanasoavana, ka ikasaka mandrakariva ny soiombona, ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny tontolo sy ny olon-drehetra. Ary zay ny tontolo mpiainana andrasasika raha mandray any Jesosy tokoa isika. Ary zay no ambaran'ireo vakiteny amin'izao alahady 7 amin'ny fiaviana, ka mahatonga ny liturgie milaza hoe alahady ny hafaliana, alahady ny fifaliana. Ary avy aiza moa izany? Araky ny voalazan'ny Papa ihany koa hoe ao amin'i Jesosy Kristy sy miaraka aminy dia teraka sy miavao hatrany ny hafaliana. Ka izay no manentana antsika amin'izao dia irososika amin'ny fankalazana ny fahazatotaonany FED, irososika amin'ny kongresy eukaristika, ka ahatonga sika tokoa ho missionnaire, taona masin'ny mission ho isika. Ka inona moa ny dikan'izay ho asika? Araky io voalazan'ireo tenin'Andriamanitra aroso amintsika, dia satria Andriamanitra misy no avy, ary zay no ankalazaisika amin'ny Noely, ary zay ny Eukaristia, zay ny ankalazaisika amin'ny kongresy eukaristika. Zay no ambarany Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Nisy fotoana zany tena kivy ihany koa ny vahoaka an'Andriamanitra, voasesy tany Babilôna, tratrany fahababoana tany Babilôna, ka kivy ary very fanahy mbola velona. Fa kosa ny tenin'Andriamanitra no nankahery, ary ny tenin'Andriamanitra no nanampy ny vahoaka an'Andriamanitra hiatrika an'izay fiainana sarotra izay. Ho indrindra ny ao amin'ny vakiteny voalohany enosika teo, ifaly ny efitra sy ny tany karakaina, iravo ny tany lemaka lava volo, ary amono tahaka ny narsisa, irakotra voninkazo sy ny tany kafaliana, ary naoby feravoana ny vahoaka. Izay tokoa raha eo anivosika tokoa Andriamanitra, ary zay no manakorotana ny fiainantsika ankehitriny, ary mahatonga antsika mifanapotika, ary sy afaka mandroso sy mahita fivoarana isika, satria tsy apetraka sika amin'ny tena toerany Andriamanitra. Ary dia izay ary no ezasika amin'ny alalan'ireo sazoa, saota, ny chinienne, ny bachinienne zay ho fenoisika, ahatonga an'Andriamanitra tokoa eo anivosika. Ary dia izay ny Noely, ary izay ny ankalazaisika amin'ny kongresy eukaristika, ary zay ny dikany hoe ny teny tonga nofo, nofo tonga mofo, mofo tonga aina, ary dia mahatonga hafaliana ho asika. Izay fahasoavana sy fanomezana lehibe no andrasasika ary raha miombona amin'ny Kristy isika. Ka izay no ambaran'io faminaniana amin'ny vakiteny voalohany io, ahiratra ny mason'ny sambo, alady ny sofin'ny marenina, isambikimbikina ohatra ny serfa, ny mandringa, inansanansakafaliana ny lelan'ny mona. Zany hoe miavao, ary izay lay tontolo antena isika, lay tontolo iainana
vaovao, ny tontolo-piainana vaovao, tontolo-pifandraisana vaovao. Maro ny zavatra mandrakotra ny masosika ka sy ahitasika an'izany hafaliana izany. Maro ny mamatotra ny tongotra atsika ka tsy afaka isambikimbikina kafaliana isika. Maro ny mamatotra ny lelantsika ka sy afaka mideran'Andriamanitra, ka aokarisika anatona an'Andriamanitra, ka iona amin'Andriamanitra amin'izao fiaviana izao. Ka raha miona amin'ny Kristy tokoa isika dia miova ny fiainantsika, ary sy ny fiainantsika ihany fa mampiova ny hafa isika, ary izay natao hoe misionera isika. Ka aokary anaiky anatona an'Andriamanitra isika, ary izay no natonga an'ireo mpianatra izay azo lazaina ihany koa zany akivy nahita ny zavatra miseho, satria feno fanantenana izy ireo kanefa ohatra mbola sy feno izay fanantenana zay. Ary dia izay no mitranga amintsika ihany koa ankehitriny, ka izay no enosika ao amin'ny evanjely, ka enosika ireo nanontany an' Jesosy hoe enao ve no ilay ho avy sa mbola hafa no andrasasika? Isika koa eo anatrehany zava-misy eo amin'ny fiainantsika dia voan'izay eritreritra zay raha sy dia ilaza hoe fakapanahy, ka eo indrindra i Jesosy no mananatra antsika toy ny nananarany ireo izay nanontany hoe mikasikazy, ka hoy Jesosy ary raha nanambara any zava-misy izy mandehana ka lazao amin'izany izao zavatra renareo sy hitanareo izao mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, asangana ny maty, toriana amin'ny malahelo ny evanjely. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ary izay no mamisionera isika, iraina isika amin'ny alalan'ny fiainantsika, vokatry ny famenoasika nireo sazoa saota, ka mampiova ny fiainansika. Marina sy hoe anao fagagana no asan'ny misionera, fa ny asan'ny misionera dia mahiraka azy, manambara izay iraina, ka manambara an'izay anrana azy izay amin'ny alalany ny fiainany, ka torisika tokoa fa niova ny fosika, ary rehefa niova ny fosika dia mampiova ny manodidina sikisika, ary izay ny maha Kristy mpiara-belona sika. Fa izay indrindra no sy maintsy ametrahana ny fanontaniana amin'izao alahady fahatelo amin'ny fiaviana, alahady ny hafaliana sy ny fifaliana izao. Kristianina marina tokoa ve aho, sa mbola miandry famonjena any akafa? Ary raha kristianina marina tokoa aho, ka efa ato amiko i Kristy mba manova ny fiainako ve izay? Ary raha miova ny fiainako dia afaka manova ny hafa ve aho? Ka izay indrindra no ambarany ny vakiteny faharoa dia ny taratasy ny masinday Jakoba. Aoka eo anatrehan'ny zava-misy izay mety akivy asika, aoka koa isika anana faharetana, ary ifankahery, ary ankahery ny hafa amin'ny ataotsika, toy izay ifanapotika isika dia aoka ifankahery, ary indrindraindrindra anana faharetana, fa ny vokatra andrasasika sy vokatra mandalo fosiny, fa vokatra maharitra any amin'ny fiainana mandrakizay, ary vokatra antenaisika anova ny fiainantsika. Ka izay no mahatonga ny masinday Jakoba ao amin'ny vakiteny faharoa mananatra antsika anana an'izay fankaherezana izay. Hoy indrindra izy, aza mifampimonimonna ry hava malala, fandrao dia elohana ianareo, indro efa mbia ambaravarana neny mpisara, aoka
ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'Andriamanitra no ataonareo fakataka amin'ny fandeferana sy ny faharetana, miandry ampaharetana tahaka an'ireo mpamboly mpiasa tany izay manantena ny vokasoan'ny tany, ary izay no manentana antsika hikatroka bebe koa amin'ny famenoana an'ireo sazoa saota izay ahitana antsika an'izay vokasoa eo amin'ny fiainantsika ry kristianina ava malala. Ary tsika ary zao fiandrasana ny Noely, izay Noely efa akaiky, izany hoe Andriamanitra eto anivontsika tsy Andriamanitra lavitra, ary raha miona amintsika ho isika araky ny afatra ny Papa dia miova isika, satria izay miona amin'ny Kristy miova ary mampiova ny hafa, ary mahatonga ny hafaliana sy fiadanana izay andrandrasika amin'ny Noely. Ry Jesosy Kristy Tompo ampianaro ary ny Eglizy fandrina amin'izao vanim-potoana izao hitodika bebe kokoa amin'ireo izay miandrandra an'izay famonjena izay, ka tena ho famantara-pamonjena tokoa aneny Eglizy, ka hikarakara ireo voahilikilika araka ny voalazan'ireo vakiteny, ka amin'izay ireo mahantra, ireo mizaly voakolokolo, ary ireo marary sy klemaina misy mpikarakara, ary ireo mpitondra mba ho vonona tokoa hitarika ny vahoaka hifanasoa ary hikasaka mandrakariva ny rariny sy nisiny, hikasaka ny soa iombonana. Ry Andriamanitra ray io ampio izahay anokatra ny fonay mba ahay andray any Jesoa zanakao amin'izao Noely efa akaiky izao, ka tonga anay tokoa ho tena zanakao malalanao, ka amin'izay izahay koa zary famantara-pamonjena amin'ireo manodidina anay ho Kristy mpiarabelona ne amin'ny olona ne izahay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny Eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Seul